tsy misy olona ambonin'ny lalàna eto Madagasikara. Na izy na izy. Ny lalàna irery ihany no ambony. Noho izany rehefa meloka dia miantso ny fitsarana andray ny tandrify araka ny lalàna. Rehefa tsy meloka dia ny fitsarana ihany koa manao an'izany averika ihany ny valiny rehetrarehetra iny zany dia hoe tsy misy olona ambony lalàna. Ny tenanay moa dia voasa nanokana toerana ny antony miresako dia hoe mila mijoro amin'ny fahamarinantsika na iza ka androany zany mazava be ny discours-ko tsy misy olona ambony lalàna. Raha ohatra ka sy nanana-dalàna zany olona zany dia miantso ny fitsarana ndray fepetra. Oronan-tsary efa taloha moa izy iny dia miantso ny fitsarana ary efa ministra le olona amin'izao fotoana izao dia anamafy indray zany an'izay fikarohana ny fiampangana azy izay ary miantso ny fitsarana andray ny andraikiny raha meloka le olona dia miatra avetrany lalàna averina ny amponja ary tsaraina araka ny lalàna. Tsy anjarako mihitsy ny manamarina na manameloka olona iray fa ny afatra androany tsy misy olona ambony lalàna fa raha olona meloka ka meny lalàna didy ho any amponja dia tokony ho any amponja. Tena isaorako manokana amin'izay fanontaniana izay satria ary miantso antsika mpanao gazety rehefa mamoaka vaovao tsika dia mba omeo le hevitra fiainony le izy. Aza ataontsika montage any amin'izay mapety amin'ny ligne éditoriale antsika. Averiko mazava tsara. Ny fanazavako tamin'iny fotoana iny satria nisy nanontany le mpanao gazety hoe sata mifehy tetezamita no angatany firaisamoam-pirenena. Dia ozy ny tetezamita dia mizara roa mazava tsara. Ka tsy le tetezamita nahazatra atsika tony tamin'ny 2024 no iainana eto zay nampatonga anay tena izy milaza anareo fa ilay tetezamita mahazatra atsika neto. Azavaiko tsara zany le izy. Anankiroa mazava ny transition. Misy ny atao hoe transition manaraka ny ordre constitutionnel. Zay ndray. Misy ny transition extra constitutionnel. Izany hoe ny transition tony tamin'ny 2024 dia transition extra constitutionnel zany hoe miala amin'ny lalam-panorenana. Rava daholo ny antsim-panjakana rehetra, rava ny assemblée, rava ny CENI, rava daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay le mahazatra atsika. Fa ny transition zay hitantsika androany dia ilay transition manaraka ny lalam-panorenana. Izay no mahatonga anireo antsim-panjakana ireo mbola tsy rava na misy mangataka zao raha vao ny assemblée mbola manaraka tanteraka tsika ny constitution zay mampatonga reo antsim-panjakana toy ny assemblée, ny CC sy ny maro samihafa. Androany zany raha misy ny fanapahan-kevitra dia ny concertation irery ihany no manapaka hoe iroso vetsika any amin'ny transition extra constitutionnel na tetezamita miala ny lalam-panorenana. Ny concertation manapaka an'izay dia afaka mametraka sata isika na ny concertation ohatra no manapaka hoe andao isika tonga dia anao fifidianana avetrany dia ny concertation manapaka an'izay. Zany hoe concertation ihany no afaka manapaka hoe ametraka ny sata ny tetezamita ave itsika sa tsy. Fa androany zany ny sata mifehy an'izao régime zao dia ny constitution satria izay no avia izay navoakan'ny ACC numéro 10 izy iny raha tsy diso zay mametraka ny mbola ametrahana an'ireo androm-panjakana rehetrarehetra aloha ka mahatonga ny prime ministre milaza fa gouvernement d'urgence isika amin'izao fotoana izao izay mametraka an'izy. Averiko mazava zany mba tsy ho diso le izy. Amin'izao fotoana izao tsika dia transition manaraka ataoko teny frantsay transition ordre constitutionnel fa tsy transition extra constitutionnel. Raha atao amin'ny teny gasy izy tetezamita manaraka ny lalam-panorenana fa tsy tetezamita mivoaka ny lalam-panorenana. Ny concertation zay ombonantsika rehetra no manapaka ny hoe hoany amin'ny ivoaka ny lalam-panorenana ve tsika sa avetrany dia iroso amin'ny fifidianana isika. Averiko mazava zany iny fanazavana iny ary mino fa tsy ho tapahantsika araka ny ligne politika tsy mapety atsika. Tsy niteny akory hoe tetezamita tsy transition fa le fanazavana zany no andosian'olona mazava tsara ary misy parlementaire anankiroa eto ngamba ny afaka manazava ny ara-lalàna momba an'izay fotoana izay fa
izahay moa dia tsy mamenatra anay ny maha TDE ara-politika anay fa izay zany ny fanazavan'ny TDE androany. Ny concertation no manapaka an'izany fa tsy ny fitondram-panjakana na ny exécutif na ny législatif. Ny concertation ireriany no afaka manapaka ny tondrozotra hitondrana ny Madagasikara hatramin'ny androany aloha dia nanaraka n'ilay didy izay navoakan'ny ACC zany isika mijanona ao anaty lalam-pahamehana. Ary zany teny aminareo ny antony mahatonga antsika tsy mbola voasazy sy efa nisy sazy dia nesorina dia noho itsika mbola mijanona ao anaty lalam-pandrenana io. Fa rehefa manapa-kevitsika ny concertation hoe andaotsika hiala lalam-pandrenana dia teny ifampiarahan'ny malagasy rehetra izany dia mirositsika ka na ho any amin'ny fifidianana avy hatrany na metraka sata vaovao dia anjarantsika lizya. Izay moa zany toromarika izay nomeny ny Prime Ministre leben'ny gouvernement sy ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika eto. Ya na ny tena koa za dia anisan'ny taitra mitovy amin'ny olona rehetra ary ny solombavambahoaka orange rehetra angamba dia samy ny fampiantso ny fanontany hoe inona ny zavatra lazay ny ministry ny serasera mikasika an'ireny zavatra niresahany ireny. Ho anay angamba avy aty amin'ny fanoerana dia tsotra angamba ny azoko ilazana azy. Raha misy ny nivoy an'izany resaka liberté d'expression zany dia ireo izay mitondra ankehitriny na ny fanavaozana no ny teny sy ny voy an'izany teto amin'ny firenena. Ka ny liberté d'expression tsy hoe rehefa vita ny tolona natao dia ajanona fa heverina hoe vao maika ny fanatsarana sy ny fampitomboana an'izany no tokony ataon'ny fitondrana na ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Ka ho anay manokana zany dia mitsipaka tanteraka ireny zavatra voalaza ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina satria amiko zandry izy zanaka raha arataona ary raha miresaka politika dia heveriko fa mbola taona faharoa na TD ny azo sokajina azy zany hoe raha ohatra ka amin'ny diplôma zany ara-panjakana dia mbola tsy manana CP ara-politika akory ingahy ministra ny serasera sy ny kolotsaina. Ka tsara angamba ny ampatsahivana azy fa olona nianatra sekoly alahady tsara izy dia tokony holanjalanjainy izay zavatra resahany fa araka ny voalaza ny boky ny oabolana toko faraika amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo dia milaza hoe zay miampina ny vavany sy ny lelany dia miaro ny fanahiny tsy ho azom-bahorina. Ka ny mifanohitra amin'izay dia anjarany angamba no manohy azy fa tsy fanao ireny ary tsy fiteny fa ny solombavambahoaka no manara maso ny asan'ny gouvernemanta fa tsy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta indray no ndeha handrahona ny solombavambahoaka. Ka na tiany na tsy tiany dia zahay mijoro amin'ny solombavambahoaka irmara na volomboasary anay ary tsy miemotra fa raha ohatra ka misy zavatra tsara zay ataony dia mangina zahay. Ohatra na nome groupe électrogène any amin'ny distrika misy ahy any amin'ny Vombeandro ny filohan'ny fanavaozana dia zavatra tsara zany tombotsoanay tombotsoan'ny vahoaka any amin'ny Vombeandro zany dia mangina zahay tsy hiteny zavatra tsara ohatran'izay. Fa raha ohatra ka misy ny zavatra tsy mety na zavatra heverinay fa ratsy no nataonay teo aloha no ataony dia na hitombo 100 kilao aza ny molotry ny gasikara feno soa dia tsy maintsy hiteny zahay ary tsy hangina mihitsy fa zany raha teo no andrasana ny fanavaozana andrasan'ny olona ne dia ny fitondrany rivo-baovao ny fanatsarana ny zavatra nataony teo aloha zay tsy mety fa tsy ny fanenjehana na ny fandrahonana no atao. Raisitra ohatra ny mahazo ny mpanolotsaina Soalihy ato amin'ny kabinetrako zay anisan'ny samborona amin'izao fotoana izao dia zahay tsy mahalala akory hoe ino ny antony fa zahay zany tonga dia miampangahatra fa tsy afa miala amin'izao ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina tsy mahazaka ny demokrasia avilao ny olo haneho ny heviny tahaka anareo na vela malalaka naneho ny hevitrareo tamin'ny fitondrana ny tohananay
sy zay noratsinareo ka rehefa tonga amin'ny fitondrana nareo dia mitady hanao didy jadona tsy zany kosa no ifampitondrantsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana koa eto aho dia manao antsoavo amin'Andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernemanta miangavy anao ampanajana Andriamatoa prime ministre mba hajanona hatsahatra ny resaka fanenjehana sy fisamborana ao ankatoky ny fankalazana ny andron'ny krismasy sy ny fiandrasana ny fiandrandrana ny taona vaovao 2024 sika aoka mba hotony ny isam-pianakaviana eo amin'izany fankalazana sy fiandrasana ny taona vaovao izany koa manao antso avy izahay satria hiarana zany fanenjehana sy antsonjay zany ny pomba ny filohandry rajoelona ka tokony ajanona zay zahay tsy milaza hoe tsy tokony hanao ny asanareo nareo araka ny tokony ho izy fa mandrihitra n'izao fotoana zao dia aoka aloha ho ampilaminana ny arantsika rehetra mankalaza ny krismasy arantsika mankalaza ny taona vaovao fa rehefa mivalona izay dia tohizana ny politika fa efa natao izy tia dia tiveriko angamba fa izany koa ny fitondrana anjara-borika eto amin'ny firenena inareo natao hitondra fanavaozana dia zahay natao hitsikera ny zavatra ataonareo raha ohatra ka tsy mety ny jiro sy rano zay nampikaikaina ny vahoaka malagasy zay agnisan'ny tarihany reto tanora zay nizedra ny tolona teto amin'ny firenena no tokony ho vahana no tokony hitadiavana vahaolana fa tsy ny fanenjehana no heverina ho fanavaozana eto amin'ny firenena koa dia mamerina zay antsoavo zay aminao Andriamatoa prime ministre ny hampitsaharana anjany fanenjehana tsy amin'antony zany fa tsy mahasoa akory ny mpiray tandrazana amintsika.